Efa tokony nivoaka ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny passeport vaovao na ny passeport électronique tsy mbola tanteraka nefa izany no ny antony maro samihafa ho fanafainganana ny famoahana izany ary dia haato aloha ny fanomezana ny passeport ny faraika amby folo hatramin'ny efatra amby roapolo ny volana novambra ho avy zao ny andindiny zay vaovao zay. Passeport ronjato hatramin'ny telonjato isan'andro eo no mivoaka eto amin'ny sampandra Raha miadidy izany eto Anosy isan'andro. Raha ny volana septambra lasa teo no tokony efa nivoaka ny passeport vaovao antsoina hoe passeport électronique dia mbola tsy tanteraka izany ary fantatra fa haato mihitsy ny fanomezana passeport ny faha 1 hatramin'ny faha 4 ny volana Novambra ho avy zao mba hanafainganana ny famoahana izany passeport électronique izany. Mametra-pantaniana ihany nareo hoe naninona mbola tsy mivoaka efa nisy ny daty navoaka hoe voalohan'ny volana septambra tokony mivoaka izy iny. Hatramin'izao anefa dia hitanareo fa mbola le passeport kamo ihany no avoakanay. Ny antony dia tsotra ihany ny fitaovana rehetra efa tonga, ny passeport efa tonga fa rehefa nanao ny fametrahana an'ireo fitaovan'ireo dia hita fa ny ilaina ny fantarana ny toerana tokony hipetrahana zany. Dia mbola nanao an'izay fantarana izay amin'ny toerana ametrahana an'ireo fitaovana rehetra fanaovana an'le passeport électronique. Dia antony faharoa ihany koa ao anatin'izay fanamboarana fantaran-trano izay dia atao anatin'ny fanarahana amin'ny orinasa izay manetsika an'le passeport naovana fanarahana amin'ny famezana passeport électronique dia ao anatin'ny fanatsarana ny toerana fangatahana passeport ho an'ny publika zany dia tafiditra ao anatin'izay. Noro asy roa zany dia somary nitarasoka kely ny famoahana ny le passeport électronique. Mba hanafainganana an'izay asa izay dia nisy fepetra tsy maintsy ho raisin'ny ministera ny filaminana anatiny dia miato zany haatona kely ny famoahana passeport manomboka ny 1 Novambra ka hatramin'ny 4 Novambra 2024. Ny antony mba voalaza tokoa dia hanafainganantsika ny famoahana le passeport électronique dia aorinan'izay dia verina fa hivoaka amin'izay ny passeport voalohany. Ny passeport biometrika teo aloha raha ny fantatra dia mbola manan-keratra amin'ny volana Desambra 2024. Mitetina R1 sy R3 ny sarany efaina mba azahoana ny passeport électronique ary 2 andro aorian'ny fametrahana ny atota taratasy fangatana no azahoana izany. Ny passeport électronique raha ny fanazavana voaray dia ahitana puce ahafahana manamafy ny fiarovana ny passeport. Efa tafiditra ao anatin'ilay puce avokoa ireo empreinte ahafantarana ny tompony raha ny fanazavana hatrany. Ny fampiasana ny passeport électronique eto amintsika moa dia sosokevitra avy amin'ny Organisation internationale de l'aviation civile ahafahana miady amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fampiasana ireo passeport osika.